Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Alahady fahenin'ny volana febroary 2024 mibanjina aloha hevitra vaovao isika manao hoe mitana ny teniny ny tompo. Ny liturgia endriny voalohany no arahantsika fiangonana mandritra izao fampapavahana izao. Anderisika ry havana hiara mitsangana ankehitriny idera sankalazan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo 170 ny andininy 730 ka hatramin'ny andininy 470. Anderisika ry havana hiara mitsangana idera ny tompontsika. Hitsangana isika. Amin'ny anaran'ny tompo ary havana no dia ideratsika azy miompana mpanao salamo manao hoe marina ianao Jehova ary mahitsy ny fitsidikao. Efa voadidinao amin'ny fahamarinana sy ny fahatokiana indrindra ny teny vavolombelonao. Efa mahataina fahasarotam-piako satria nanadino ny teninao ny mpandrafika aho. Voazato efa tamin'ny meno ny teninao ka dia tiany ny mpanomponao. Kely aho ka natao tsinotsinona nefa tsy adinoto ny didinao. Ny fahamarinanao dia fahamarinana mandrakizay ary marina ny alanao. Fahoriana sy faharetana no nahazo aho. Ny didinao ny firavoravoko. Ny fahamarinany teny vavolombelonao dia mandrakizay ampianaro amin'ny vaovelona. Amen. Ivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay ao amin'ny deranao izay fiangonana noho ny fitiavanao anahy tao amin'ny Jesosy Kristy zanakao izay nomenao famonjenanay. Mankalazanao izay noho ny nentsonao anay ka nanekenao anay andray anjara amin'ny fanomponanao eto anivon'ity tranonao ity. Misaotranao izay fa mbola miteny ary te hiaona aminay mandrakariva ianao. Tsaroanay indrindra mantsy ao anatin'izany rehetra izany fa Andriamanitra fitiavana ianao ka mitana mandrakariva ny fitiavanao anay ary dia tsapanay indrindra ihany koa anatrehan'izany fitiavanao izany fa olombelona nofa mandraha izahay ka mandrakariva manadino ny fitiavanao. Mifona aminao izay Tompo. Ndreto izay manantona anao amin'ny fanetretena mangataka faminram-po sy famelan-keloka avy aminao. Tsapanay mantsy fa mitana ny teninao ianao dia ny teny famelan-keloka hiainanay isan'andro. Misaotra anao indrindra noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay nasehonao ny fitiavanao tao aminy ka nekenao ny fitiavanao teo amin'ny azo fijaliana. Nandatsaka ny rano Jesosy isolo vonanay. Ankehitriny dia fiangonana voavela heloko izay ka ampifaliana no etrehanay ny asa fanompoana amin'ny ety androany ety. Misaotra indrindra Tompo
fa Andriamanitra fitiavany ianao ka mihevitra mandrakariva ny aminay fiangonana amin'izay rehetra ho tanterahana mandritra amin'ny fampampiavahana raha misy ny dera ny laza ny hery sy ny voninahitra dia ankinina feno anao Andriamanitra ireryany izy zany amin'ny anaranao Jesosy nametrahana ny vavaka amen. Petakary isika fiangonana. Ary amboantsika n'izany dia ny fotoana ho an'ny sikolelady sy ny taloha ataontsika ny ravolahatra ny fandarana raika ambinipolo sy fitonjato ny teny voalohany sy ny fahatelo dia hitsangana mpanompon'Andriamanitra hitondra ny afatra ho antsika ankizy sy tanora. Ry Jesosy zokinay eo, misaotranao zahay fa omenao fotoana indray enonay ny teninao. Sokafy ary ny fonay Jesosy mba ho vonina hidiran'izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ho aminareo anie ny fiadanan'ny Tompo. Faly miaraba ny ankizy sy ny tanora rehetra. Mitondra baiboly daholo ve? Sokafy ary ny baibolinareo ao amin'ny Jaona 2:20 raisina amin'ny 9:17 tapany B. Vakitsika miaraka. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Rehefa misy zavatsarotra, indrindra ny fahoriana lalovantsika, dia toy ny an'ny tena no avesatra indrindra. Izay no maha-olona antsika, ka ilaintsika hatrany ny tenin'Andriamanitra. Jesosy dia tsy nanafina ny fisian'ny fahoriana, fa mitana ny teniny kosa izy ary manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Dia averintsika miaraka amin'ny tokony sy andiny manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Jaona 2:20 ny 9:17 tapany B. Eto amintsika ary any amin'ny faritra sasany, rehefa misy fahoriana ao amin'ny tokantrano iray,
dia misy ny fotoana manokana iarahana eo an-tanàna amin'ny tompomanjoa. Aseho amin'ny fiarahana mitomany ho mariky ny fiombonam-pahoriana izany, modely tsara ilaina tahaka izany. Mihoatra n'izany koa nefa, Jesosy dia mitana ny teniny fa na eo aza ny fahoriana dia manome toky antsika izy araka ny teniny hoe aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Matoky ary fa eo anilanao hatrany Jesosy. Tena matoky an Jesosy ve ianao ka iorina tsara satria tsy irery ianao. Ilay arivavaka isika. Jesosy misaotra fa tia anay ianao, vonona izahay miankatoa sy atoky ianao. Avelao ny ditra efa nataonay, tsy hiala aminao izahay na dia eo aza ny zavatra mampalahelo, satria ianao mitana ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy, amen. Izao sika dia tonga amin'ny fotoana makina ny soratra masina, ary dia melo izany dia ataontsika ny ravolahatra eo amin'ny fandaharana. Aorin'izay dia hitsakana avy hatrany ireo hitaribavaka sy hamaky ny soratra masina misesy amintsika. Ivavaka isika tompoko, ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay fa mbola omenao ty fotoana sarobidy sy maminay loatra ity, dia ilay fotoana izay anambarahanao ny sitraponao aminay. Misaotra anao fa manakambara aminay isan'andro ianao, ary tsy mitsahatra manoro lalana anay mba tsy handehananay amin'ny aisim-pitony tsy fahalalana. Ny teninao mantsy dia teny fiainana ao anay, ary sabatra roa lela izay mampandresy anay amin'ny ratsy sy ny sarotra rehetra. Ankehitriny ary Tompo, mangataka izahay, aoka hiasa aminay hatrany ny fanainao masina, mba izanay miaino sy mandray ny teninao, anananay fifantohana tanteraka, ka hitehirizanay izany teninao izany. Eo fiainana ao anay, ho fahavelomana ao anay ny teninao, ary tsy hiverina foana any aminao raha tsy efa ambinina ka nao tanteraka izay nampandehananao azy. Ny mpanomponao izay hamaky ny soratra masina dia ianao no omba azy mba hahafahany mamaky izany soratra masina izany. Ary ny mpanomponao izay ampitondrainao ny afatra avy aminao Tompo, dia ianao no hanendry ny mpanomponao aoka tsisy voambara afa-tsy ny sitraponao rery ihany amin'ity an'ity. Dia ampanginy Tompo ny feretra tsy avy aminao, mitenena Jehovah araka ny fombanao, fa voninkainao anao izay vaokanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo sady efa nonona taminay ny vavahana teo izany, saotra ray masina. Amen. Iara-maky ny soratra masina sika ry havana araka ny testamenta taloha ao amin'ny Genesis 5:20, raisina amin'ny 7
ka hatramin'ny faharaiky amby 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy taminy, izao no Jehova izay nitondranao nivoaka avy tany orany Kaldeana mba homeko anao ity tany ity olovanao. Ary hoy izy, Jehova Tompo, ahoana no ahafantarako fa handova ity aho? Ary hoy izy taminy, hitondray omby vavy kely 3 taona aho, sy osy vavy 3 taona, sy ondry lahy 3 taona, ary domona sy zanaboromailala. Dia nentiny teo aminy izany rehetra izany, ary nosasahiny ireny, ka nampifanandrifiny avy ny tapany, fa ny vorona tsy mba nosasahiny. Fa nidina teo amin'ny fatin'ireo ny vorona mpihaza, fa nandroaka azy i Abrahama. Ary rehefa ilentika ny masoandro, dia sondrian-tory Abrahama, ary indro aizina mahatsiravina indrindra no nahazo azy. Ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama, aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao, ary hanompo ny olonany. Ary ampahoriny 400 taona izy. Ary izany firenena izany kosa izay ho topoiny dia ho tsaraiko. Ary rehefa afaka izany dia hivoaka mitondra harem-behivavy izy. Nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana. Ho tratrantotra indrindra ianao vao hotomandry. Fa raha amby amin'ny zafiafy dia hiverina aty izy, fa tsy mbola tanteraka ny eloko ny Amorita. Ary rehefa maty ny masoandro ka maizina dia maizina ny andro, dia indro nisy fatana fandoroana mivoatsetroka sy fanilo mirehitra, izay nandeha namaky teo anelanelan'ireo zavatra voasasaka ireo. Tamin'izany andro izany, Jehova nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe, ny taranakao efa nomeko ity tany ity, hatrany amin'ny on'ny Egipta ka hatrany amin'ny ony lehibe, dia ny ony Eofrata, dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita, ary ny Etita sy ny Perizita sy ny Refaita, ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary Jebosita. Dia mbola ho tohizantsika ny vaky ny teny izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 2:15-20 ka hatramin'ny 30 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema, ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka ny andro ny fampiononana ny Israely. Ary ny fanahy masina dia atao aminy. Ary efa nambarany fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitan'ny Kristy ny Tompo. Ary nentin'ny fanahy masina niditra teo amin'ny kianjan'ny tempolo izy, ary rehefa nampidiry ny ray aman-dreny Jesosy zaza mba hanaovana araka ny fomba ny lalàna ny amin'ny zaza, dia nitrotro azy izy ka hideran'Andriamanitra manao hoe, Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao, fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra. Dia fahazavana hahazavan'ny firenena sady voninahitry ny Israely ny olony. Dia gaga ny ray aman-dreny noho ny teny lazany azy, ary Simeona nitsodrano azy. Ireo ka nanao tamin'ny Maria renin'ny zaza hoe, indro ity zaza ity ny voatendry ho fandavona sy ho fananganana ny maro ao amin'ny Israely, ary ho famantarana ny holaviny. Ary ny fanahinao aza dia ho tsatohana sabatra mba haseho ny hevitry ny fo maro. Ho faranantsika famakinan'ny soratra masina, Apokalipsy 1:20, vakitsika ny 1 hatramin'ny 5, amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe, ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampiakarina, efa miaingo eo amin'ny vadiny. Ary nareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana ao nanao hoe, indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olony, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy.
dia ho Andriamanina, ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Amen. Ray masonao, manamasinana fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Melohany andrenesantsika ny afatra avy amin'ny tompo riavana, andesika ny ara-mitsangana amin'ny volahatra eo amin'ny fandarana. Mitsangana isika tena. Riavana malala rehetra amin'ny tompo dia mbola mitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny soratra masina izay ambara amintsika amin'izao alahady fa 9 volana febroary 2024 izao dia arak'izay voalahatra amin'ny Apokalipsy 4:20 ka ho singanitsika manokana amin'izany ny andininy fahadimy tapany faharoa manao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Tenin'Andriamanitra izany ry havana, tenin'Andriamanitra nampitondraina ny Jaona apôstôly ho an'ny fiangonana, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Tao anatin'ny andro sarotra sy manahirana no nahatongavana izany teny izany tamin'ny Jaona. Andro sarotra manao ahoana moa, fa inona ny zava-nisy tamin'izany fotoan'andro izany? Nenjehina sy nampahoriny ny amperora romanina ny kristianina, nenjehina sy nampahorina ary novonoina izay manompo sy nino an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. I Jaona tenany aza moa dia natao sesitany tao amin'ny nosy antsoina hoe Patmo, ary dia feno fijaliana sy fahoriana tao anatin'izany toe-draharaha sarotra rehetra izany no tonga ny teny faminaniana avy amin'ny Jaona apôstôly. Afatra sy faminaniana ho an'ny kristianina mijaly, afatra sy faminaniana ho an'ny fiangonana mijaly sy sahirana, ary latsaka katerena ny fiainany. Indro avaoziko ny zavatra rehetra, mitana ny tenin'ny tompo ary mandraka ankehitriny dia mbola manavao hatrany ny fiainantsika izy tamin'ny teny indray manao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Teny fampanantenana ho antsika fiangonana ankehitriny koa izany teny izany. Andeha ry havana ho jerentsika fa mampiorina ny finoantsika ankehitriny ny tenin'Andriamanitra, satria izay orena ny fanantenana kristianina voalohany dia ny fanavaozan'Andriamanitra ny fifandraisana aminy. Izay orena ny fanantenana kristianina dia ny fanavaozan'Andriamanitra ny fifandraisana aminy. Indro avaoziko ny zavatra rehetra. Aseho anatin'ity faminaniany Jaona apôstôly ity, lanitra vaovao, tany vaovao, lanitra voalohany, tany voalohany. Zany ry havana dia mitondra antsika ho any amin'ny asa fahariana voalohany izay nataon'Andriamanitra voalaza any amin'ny Genesisy any. Ary ao anatin'izany tantara ny fahariana ao amin'ny Genesisy izany no ahitantsika
fa isaky ny mahavita asa anankiray Andriamanitra dia miteny manao hoe tsara ny asany. Hitan'Andriamanitra fa tsara ny asany, na ary ny lanitra sy ny tany izy hitany fa tsara zany. Saingy izao noho ny fahalemen'ny olombelona ilay tontolo tsara ny vadika ho ratsy. Noho ny fahalementsika olombelona ilay tontolo mahateonina namboarin'Andriamanitra dia tsy mahatamana ary nanana endrika ratsy. Andriamanitra eto te hanavao, te hana tsara, hitondra fiavaozana indray ho an'ny tontolo no areny. Indro avaoziko ny zavatra rehetra. Anao asa fahariana vaovao Andriamanitra ary finiavana madiodio avy amin'Andriamanitra zany, fa tsy misy ezaka avy amin'ny olombelona na dia kely akory aza. Hitantsika tsara ihany koa eto amin'ity perikopy ity fa anterina tranony amin'ny Jerosalema vaovao. Raha miresaka Jerosalema vaovao ny soratra masina eto dia mampitodika antsika any amin'ny Jerosalema teo aloha zany. Jerosalema teo aloha dia ilay Jerosalema misy ny tempoly. Io dia nataon'Andriamanitra iombonana amin'ny vahoakany. Tempoly nataon'Andriamanitra hifandraisana amin'ny olona, natao anaterana fanatitra, natao anatanterahana fanompam-pivavahana. Tsy tanteraka nefa izany milamina sy paika napetrak'Andriamanitra zany, fa ny tempoly dia lasa toerana ny sin'ny sampy. Nafangaro tao anatin'ny tempoly Andriamanitra sy ny sampy, ary nampiraisina Andriamanitra sy ny sampy. Ny fanomponan'Andriamanitra sy ny sampy dia hita tao amin'ny tempoly fahizany. Koa raha milaza ny amin'ny Jerosalema vaovao apôstôly Jaona dia te haneho indray fa Andriamanitra mihitsy no handray an-tanana ny fahalemen'ny olona. Izy no hanavao ny fifandraisana amin'ny vahoakany, amin'ny fiangonany, ary io ny fanantenana kristianina. Tsy ezaka avy amin'ny olona intsony zany, tsy ezaka avy amin'ny olona tsirairay avy, fa tena fitiavan'Andriamanitra madiodio. Na impon'Andriamanitra izy tenany mihitsy manao dingana iombona amin'ny olona. Indro avaoziko ny zavatra rehetra. Andriamanitra hanavao ny fifandraisany, ny fifampitondrany amin'ny olona sy ny fiangonana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, mitodika amintsika kosa ny tenin'Andriamanitra. Indro avaoziko ny zavatra rehetra, fanantenana ho antsika kristianina ankehitriny koa izany tenin'Andriamanitra zany. Andriamanitra te hanavao ny fifandraisany amintsika araka ny nambara teo, latsaka katerena ny fiainan'ny kristianina tamin'ny fotoan'androny, moa tsy toy izany koa ny fiainantsika fiangonana ankehitriny. Nefa izao mitana ny teniny Andriamanitra ka mampitsombadika ny tantarany fiangonana, no avaozin'Andriamanitra ny fifandraisana aminy. Raha sahirana sy nenjehina ny fiangonana tamin'ny andron'ny Jaona, no rarana mafy ny fivavahana kristianina ankehitriny kosa ry havana, dia hitantsika fa malalaka ny fivavahana kristianina. Tsy misy intsony ny fanenjehana, fa ny zava-misy kosa nefa dia toy izao: arakaraky ny tombon'ny isan'ny fiangonana no mampitombo isa ihany koa ny faharatsiana eo anivon'ny fiarahamonina. Ary io faharatsiana eo no zary lasa sakana mampitiambana ny olona amin'Andriamanitra. Sofa mitana ny tenin'ny tompo, sofa miaro ny fiangonany Andriamanitra ka mameriny indray manao hoe eo ambony ny vato lampy no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiainatsita tsy haresy azy. Ry havana malala, izay orena ny fanantenana kristianina dia ny fanavaozan'Andriamanitra ny fifandraisana aminy. Andriamanitra mitiaro-dalana amora ny fifandraisan'izao tontolo izao aminy. Andriamanitra mitiaro-dalana amora ny fifandraisantsika aminy. Izany indrindra manko ry havana no antony nanomezany an'i Jesosy Kristy ho mpanalalana antsika, anteriny tompo amintsika ary anio, fa izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalany. Koa raha safiditsika ny orina tsara amin'ny fanantenana kristianina dia raiso Jesosy ho fiainantsika, fa izay miombona ho aminy ihany no miaina ho amin'ny fanavaozam-piainana atolotr'Andriamanitra. Faharoa ry havana, izay orena ny fanantenana kristianina dia ny fanavaozan'Andriamanitra ny fiainana any akaiky hatrany ny fiadanana. Izay orena ny fanantenana kristianina dia ny fanavaozan'Andriamanitra ny fiainana any akaiky hatrany ny fiadanana.
indro avaoziko ny zavatra rehetra. Anisan'ny avaozon'ny tompo amin'izany ny fifamatora-piainana amin'ny olona. Ny fanambarany jaonina eto dia mazava. Andriamanitra hitoetra sy ionina ao amin'ny olona, ary ny olona kosa ho ao aminy. Izany hoe hiara-monina indray zany Andriamanitra sy ny olona. Andriamanitra anakaiky ary manakaiky hatrany ny olona. Inona ny vokatra zany? Ny vokatra zany dia izao: tsy hisy intsony ny ranomaso, tsy hisy intsony ny fahafatesana, ho foana ny alahelo, ho foana ny fitarainana, ho foana ny fanaintainana, ary izany ry havana no atao hoe fiainam-piadanana. Eo amin'ny 9:9 amin'ity perikôpa ity dia manamafy izany indrindra ny apôstôly Jaona: tsy nofinofy intsony zany fa ho tanterahan'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia mitana ny teniny, ka ny teny ataony dia mikendry fiadanana mandrakariva ho antsika rehetra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Hoy ny tompo: tanterahan'Andriamanitra ny teniny araka ny faminaniana entin'ny apôstôly Jaona. Andriamanitra manavao ny fiainan'ny olona no hita eto anivon'ity perikôpy ity. Fiainana feno tebiteby, feno korotana, ho van'Andriamanitra ho fiainam-piadanana. Naseho an'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny fiangonana voalohany zany. Dia mampatsiaro antsika indrindra ny fiainan'ny Hebreo fony tany Egipta. Nampahoriana, nampijaliana, saingy izao no avaozon'Andriamanitra ny fiainany tamin'ny itondrany azy ireo nifindra ho any amin'ny tany Kanana. Fiainana feno fiadanana. Izany no iorenan'ny fanantenana kristianina. Andriamanitra manavao ny fiainana. Andriamanitra mikendry mandrakariva ny fiadanana mba hiainan'ny olona. Mitodika amintsika ary ny tenin'Andriamanitra ankehitriny. Mandalo sedra samihafa isika ety anivon'izao tontolo izao. Manjaka ny fahasahiranana, saika mahatsiaro sahirana ny isam-baravarana. Manjaka ny olam-piainana, enina dia mitady vahaolana azysika, dia hiteny ihany ny takoperapetraky ny fahasahiranana. Tonga ny valanaretina, tonga ny loza voajanahary. Ry havana malala ao amin'ny tompo, manana fanantenana ao amin'ny tompo. Miorena ao amin'ny teny fampanantenana natolony ho antsika anio. Indro avaoziko ny zavatra rehetra. Anavao ny fiainantsika Andriamanitra, ary ampitoetra indray ny fiadanany eto anivontsika ao aorianany fizaham-toetra mianjady amintsika. Izao ny tsarovy: Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora indrindra ho azo amin'ny fahoriana izy. Anao dia mandalo fizaham-toetra ary sika matoky, fa hoy ny tompo: indro avaoziko ny zavatra rehetra. Tsy mahaela ny teny fikasany Andriamanitra, ary mitana trano ny fanekena sy ny teniny. Koa ny fanavaozan'ny fiainantsika dia efa no tanterahany, ary avaoziny isan'andro zany mba hiainantsika sy hivelomantsika noho ny amin'i Jesosy Kristy. Hoy indrindra Jesosy manamafy fa efa mitoetra sady ao anatintsika ny fiadanana. Ny fiadanako no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, hoy ny tompo anio: indro avaoziko ny zavatra rehetra. Mitana ny tenin'ny tompo ka tsy miova, ary tsy iova ny teny fampanantenana nomeny. Anavao ny fifandraisany amintsika indray Andriamanitra, ka anala ny faharatsiana rehetra mamatotra sy mangejantsika. Anavao ny fiainantsika Andriamanitra, ka ampitoetra ny fiadanany eto anivontsika. Ho tanteraka ireo, satria ny tompo no miteny: indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa hitoetra amintsika mandrakariva kosa ny fanantenana ao amin'ny Kristy, mba hiavaozantsika araka ny sitrapony. Amen. Eo anatin'izany teny sy afaka avy amin'ny tompo zany ry havana malala, andesika rehetra iomotra hivavaka mangina, angataka ny fanavaozan'Andriamanitra indray ny fiainantsika manontolo, satria izy no miteny: indro avaoziko ny zavatra rehetra. Manan-ke avaozin'ny tompo, andesika samy hivavaka mangina ao amintsika tsirairay avy. Hivavaka isika ry havana. Misaotra sy mankasitraka anao indrindra izahay tompo. Misaotra anao satria manome teny fampanantenana vaovao indray ianao, mba iorenana eo amin'ny finoana sy ny fanantenananao amin'ny zavatra rehetra. Nambara taminay fiangonana fa izay iorenan'ny fanantenana kristianina dia ny fanavaozanao Andriamanitra ny fifandraisanay aminao. Zava-dehibe aminay loatra tompo
ny fifandraisana aminao satria raha tafasaraka aminao zahay dia tsy mahefa manao na inona na inona. Sofa teo Jesosy Kristy mampifandray mandrakariva aminay ao aminao. Nisaotra indrindra Tompo fa fitiavana feno sy tanteraka izany. Nambara taminay ihany koa fa izay orenan'ny fanantenana kristianina dia ny fanavaozanao Andriamanitra ny fiainanay any akaiky hatrany ny fiadanana. Mankasitraka anao izahay satria no tanterahanao anay sy velomanay izany noho ny amin'ny Jesosy Kristy, ka rehefa tonga nofo Kristy dia anterina aminay hatrany fa fiadanana ho an'ny olona rehetra ety ambonin'ny tany, ho an'ny olona kasitrahana. Tsy diso anjara amin'izany izahay ary avaozonao indray ankehitriny izany fifandraisana aminay izany, ka tanterahanao ny teninao manao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Andriamanitra mitana ny teninao ianao, mitana ny fanekenao fa izahay ny Mesiasia. Niangatahanay ry Tompo manomboka izao dia aoka ahay mitana ny teny nataonay taminao koa izahay, aoka ahay mitana ny fanekena nataonay teo masonao koa izahay, ka ho kristianina sasetra mijoro ho vavolombelona ho hatrany amin'ny farany tany. Matoky izay Tompo fa hanavao hatrany ny fiainam-panomponay ianao, ka tonga nay ho fiangonana mandeha araka ny sitraponao anehoana ny voninahitra ao etỳ anivon'izao tontolo izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametranay fen'izany vavaka izany. Amen. Ny fiangonana miorina ao amin'ny fanantenana kristianina ry havana ary nandray ny fanavaozan'Andriamanitra dia samy joro vavolombelona anambarany finoany. Andeha sika fiangonana ankehitriny hiara-mitsangana anao ny fanakemponoana apostolika. Hiara-mitsangantsika ry havana anambara ny finoantsika. Ny fanakemponoana apostolika ary zao ny ombonantsika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona bakapateo Pilato, nombona tamin'ny fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny mapy tany amin'ny fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipereokavan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any iviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina ao, ny fiangonana masina manderan'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina manakeloka fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ry havana. Anterina hatrany ry havana ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, ary tonga eo amin'ny fotoana izay ilazana ny raharaha tsara ho fantatra isika ry havana, dia ny raharaha eto anivon'ny Synodamparitany no ambara amintsika. Isika fitandremana manerana ny Synodamparitany Antananarivo Atsimo manana tao pakalazana tafiditra ao amin'ny tetikandro ny Synodamparitany dia atsona ny komity ivory ao amin'ny FJKM makadimbahoaka amin'ny fahavalo ny volana Febroary 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora sasany. Manaraka ho antsika sampana lehilahy kristianina eto anivon'ny Synodamparitany dia amboly azo isika ho tanterahana isam-paritra zany ny 12 ny volana Febroary ho avy izao, ary entanina isika sampana lehilahy kristianina isa-pitandremana sy amana-tanteraka izany fambolekazo izany. Ary farany anentanana antsika isa-pitandremana tamin'ny Synodamparitany Antananarivo Atsimo ny alahady mpandraharaha izay ho tanterahana ny alahady 17 ny volana Febroary ho avy izao. Dia samy mijoro vavolombelon'ny Tompo ry havana ho voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fiangonana. Andesika hiroso amin'ny fanatanterahana ny rakitra ankehitriny. Ataontsika ny ravolahatra eo amin'ny fandaharana 2:700 ary ao anatin'izany dia aterina ety anoloana ny rakitra, dia konina kosa andaminantsika mandritra n'izany fanaterana ny rakitra izany. 2:700 ny hira ataontsika. Yeah.
toy izay tsika amin'ny era voalahatra ary avana ny era fanampy ny larana fa 420 ataotsika. Anolotra ny rakitra ao amin'ny asan'Andriamanitra isika ry havana, ataontsika ny ra voalahatra eo amin'ny fandaharana ny 2:5 ka ny 5 faranantsika fiangonana amin'ny ameniny zany hery zany. Ndao ary sika hiara-mitsangana nolotra izao rakitra izao amin'ny asan'ny Tompo. Maharitra mitsangana trano sika fiangonana amarana amin'ny fotoantsika mialohan'ny tsodrano ny ira 2:700 ny voalohany ary aorianany vavaka fangatahana sy ny tsodrano dia ny 2:700 ny 9 afaka maka ny toerany diakonina amin'ny fandaminana. Ivavaka isika ry havana, misaotra sy mankasitraka anao indrindra izahay Tompo, fa tsapanay tokoa fa mitana ny teninao ianao ka mikendry fiadanana mba hiainanay isan'andro. Porofon'izany ny tantananao izao fotoam-pavahana izao, tanteraka sy lavoraro zany dia isaoranay ianao. Porofon'izany koa ny fitantananao ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny firenena, ka na eo aza ny valanaretina, na eo aza ny tondra-drano, na eo aza ny fahasairanana, dia faly izahay manana anao. Ary matoko fa ianao no mbola omba hatrany ny fiarahamonina sy ny firenena, dia apetraka fiainam-pelantananao ihany koa ny mpitsabo sy ny fitsaboana,
izay miantsoroka ny fitsabonany valanaretina mbola mianaka tanivon'ny firenena ankehitriny. Tompo, ianao no manasitrana ny aretinay rehetra, manavitra ny anay tsidina ny andavaka, manarona famindrampos fiantrananay, tanterao anay isam-batan'olona izany. Tsy adiononay ny mametraka ambavaka, ny asa fampelezana ny filazantsara, izay sahany ny fiangonanao. Antenainay fa tsy ala aminay rehetra kory ny teninao manao hoe, indro amombanareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Izay rehetra ho tanterahan'ny fiangonana, ho amin'ny fikasana fampelezana ny filazantsaranao Kristy, dia homban'ny fananao masina ane, hitondra fahasoavana sy fiadanana ho an'ny firenenay. Zany vavaka izany dia sitrakay rehetra, raha akambana amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe, rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga any ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahakina ny an-danitra. Omeo anay ny onianina sahaza ho anay, ary mamelany elokay, tahaka ny namelana izay leloka taminay, ary aiza mitondra anay amin'ny fakabana, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodrana avy amin'ny Tompo, ho tanteraka aminareo ny izany atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Jehova no mpiaro anao, Jehova ny fialofanao eo ankavananao, ny masoandro tsy mba melanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahanao izy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay, mandrakizay. Amen. Ary sika hipetraka hivavaka mangina riavana, hipetraka isika. Ho an'Andriamanitra irery an'ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.